izay ny amin'ny fiakaran'ny viditsolika efa tsy makasitraka ny fanapa-kevitra vaovao noraisiny commune Antananarivo renivohitra ny fikambanany taxi eto Antananarivo renivohitra. Nisy indrindra ny fanambarana nataon'izy ireo nentina naneo ny fanoherana izany fepetra vaovao izany. Andiaro rahantsika indrindra ny fanambarana nataon'ny Ramatoa Clémence Raharnirina mitondra teny ny fikambanany taxi eto Antananarivo renivohitra. Manoloana indrindra ny fanapahan-kevitra ny fiadidina an-tanàna Antananarivo ny hanondrotra ny ampisondrotra ny droit de stationnement sy ny DDT ary ny famoronana vola vaovao izay takina aminay ihany koa dia ny droit de contre visite izay vaovao vao nilatsaka androany moa zany zavatra izany zany dia tonga eto zany izahay aneo ny fanoheranay amin'ny mahasolotena n'ireo taxi eto Antananarivo miasa eto Antananarivo renivohitra anay zany ireo taxi izay marianay fa miisa eo amin'ny 7 arivo eo miasa eto amin'ny tanàna Antananarivo raha ny fanasana farana izay nataon'ny commune. Manohatra amin'izany le satria tsotra be ny antony. Voalohany indrindra eo aloha ny hoe tsy mitsahatra miakatra ny lasantsy rahantsika malala zany. Vola mivoaka aty am-posinay zany zany fiakaran'ny lasantsy zany. Eo ihany koa ny fiakaran'ny patanty izay saika isa-taona dia ahitana fiakarana foana ny patanty. Eo ihany koa voaingana iry amin'ny toerana fanaovana vizity iry alarobia sy eny amin'ny toerana fanaovana vizity rehetrarehetra eto Antananarivo miakatra ihany koa ny vola aloha zany eny amin'ireny toerana ireny dia izao indray zany zao volana marsa izao dia miakatra indray ihany koa zao volana aprily zao dia miakatra indray ihany koa ny vola izay alaina eny amin'ny toerana fanaovana contre visite eny Antsakaviro izay fanapahan-kevitra noraisy ny fiadidina ny tanàna Antananarivo. Izahay raha nisy ny fionana tamin'ny 1er juin eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo teo ihany koa niaraka tamin'ny talemisahana ny fitaterana sy ny fifamezivezena andrenivohitra taoriana reny ataontsika hoe tolona izay nataon'ny taxi manoloana ny fieritreretana ametraka an'ilay hoe 104 points tsarotsika tsara angambo reny dia nisy re zavatra reny ary efa nifanaiky ny rotonta rehefa nifanantona fa hoe rehefa misy ny fanapa-kevitra ho raisina makasika anay taxi efa misy zao ny birao dia tsy maintsy atao tenerana sy ifampiarana ary ataontsika hoe ifampiarana amin'ny fifampiresahana zany ny zavatra rehetra atao izay vao manapa-kevitra kanefa dia zao zany androany nilatsaka tampoka izany vaovao zany tezitra avokoa ireo mpikamana izay miantso anay amin'ny antso atarobe manoloana an'izany manao hoe tsy rariny tsony kosa ty mahazo atsika tya